ianao isika miaraka mamolavola ho avy tsara kokoa. Tanora isika ka manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena no isika maro anisa no sady manana vina, hery, angovo sy fahaiza-mamorona miavaka. Rehefa niditra tao anatin'ny fikambanana dia nahita tsikelikely hoe aikay ny firotsana ny sitrapo dia afaka hanomezana lanja sy sehatra ny fiainana amin'ny teny français antsointsika hoe sens de la vie izy tsika. Afaka mitondra fiovana ho an'ny tenanao aloha voalohany indrindra fa ho an'ny manodidina anao ihany koa manarakarak'izay. Ny firotsahana ny sitrapo dia tsy fanatriho andro tsy misy atao na manam-potoana fa ho an'izay mihitsy mahatoky fa manan-danja ny herin'ny olom-pirenena. Sandaina amin'ny fahafaham-po no mitombontsoa iraisana sy no hariraisana. Amin'ny mampiritsaka sitrapo antsika dia ny fikatsahana ny solombona sy trahantsika misy rahampitso araka ny filaminatry ny fikambanantsika raha teo hoe andao hiaraka molavola ho avy tsara kokoa no mibaiko antsika. Mahazo fifaliana noho ny fanampiana ny hafa ka mikendro ny soiombonana fa tsy mikatsaka ny soan'ny tenany samirery. Tsy azo ialana raha teo ny andraikitra fa iankinany zavatra hafa sy fiainan'olon-kafa. Amin'ny alalan'ny fifampizarana, lalao, dia fibehazana, ady hevitra sy endrika mentanentana no natanterahana ny sahan'asa. Ny firotsahana ny sitrapo raha teo dia sehatra iray ampivoarana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanehoana sy fitrandrahana ny talenta sy ny fahaiza-manao ananan'ny tsirairay. Harena ny fahasamihafana ary isan'ny soatoavina voizin'ny fikambanana raha teo. Manan-danja noho izany ny feonao, ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara. Tsy vitan'olo samirery ny firotsahana ho an'ny fiarahamonina fa fiaraha-mientan'ny olom-pirenena rehetra. Tafajoro ny ekipa tao Antsirabe sy Toliara ny volana janoary 2024 dia tanora avy amin'ny distrika 10 izany isika amin'ny mpiara-mikatroka hanetsika amin'ny fiarahamonina izay misy antsika tsirairay. Ianao io dia isan'izany. Isika miaraka no hery hitondra fanovana maharitra. Tsy mora ny andraikintsika mpirotsaka sitrapo noho ny fahasarotana ara-tsosialy iainana manokana amin'izao vanim-potoana izao. Fa izany akory tsy ataontsika hanankana antsika. Andao hifanentana, hifampahery sy hifampizara faliana hatrany, hanivozona ny angovo. Fianakaviana iray raha teo isika amin'ny mahampiray fikambanana.